maromaro ny lalam-piofanana azon'ny mpianatra arahana zany atao amin'ny prime aorianany fahazahoanan'izay baccalauréat zay a dia misy anaky 5 izy ireo zay mariako zany fa ireo filière 5 zay eto amin'ny prime ireo a dia filière zay tena hoe mora ahitana asa satria zay zany zao no manitikitika ansain'ny mpianatra sy ray aman-dren'ny mpianatra hoe inona zavatra atao ka mora tafavoaka rehefa aveo le atafavoaka tiako tenenina hoe mora ahitana asa rehefa aveo dia ny gestion et management zany misy atao amin'ny prime misy ihany koa ny filière commerce et marketing ho an'ireo zay tia mikirakira ny resaka ara-barotra dia misy ihany koa ny filière droit misy ny filière communication ary zany ny filière zay anankiray ngeza be zay vonjy-sokafan'ny prime tamin'ny fitokanana ny complexe universitaire prime farany teo dia ny filière paramédicaux ity filière paramédicaux ty dia misy mention anankiroa dia ny mention sage-femme sy ny mention zany infirmier généraliste zany tsara ny manamarika fa eto anivon'ny prime zany zay mariana moa zany sady averimberinay foana hoe tena manara-penitra ny toerana ianaran'ny mpianatra ary anisan'ny université ngeza indrindra izy tsy mena mitaha amin'ireny université any ivelany ireny dia ato amin'ny prime ihany koa zany ho an'ny mpianatra rehetra mba hanamora n'ireo fomba fianaran'ny mpianatra dia manana izahay connexion internet illimité sady gratuit zany hoe maimaim-poana ho an'ny mpianatra rehetrarehetra misy ihany koa ny section de recherche ato amin'ny prime ary misy zany ny conférence débat isan-karazany zay karakarain'ny prime foana zany ho an'ny mpianatra zay mandrato fianarana ato mahakasika ny saram-pianarana indray satria université privé ny resa dia mazava loatra tsy maintsy misy ny saram-pianarana na dia eo ary ireo zavatra rehetrarehetra zay tombony azon'ireo mpianatra ireo eto amin'ny uprime dia ny saram-pianarana tena mbola anisan'ny manana saram-pianarana mirary ihany koa ny uprime zany be dia be mantsy ny mpianatra zay nanana iamo zany hoe satria navita an'ity complexe universitaire ngeza be ity ny uprime dia hoe mety hiakatra ny saram-pianarana sy ny sisa fa izahay zany dia tena tsy nampiakatra ny saram-pianarana mihitsy fa mbola 45 000 ariary ihany hatreto ny saram-pianarana ho an'ny première année ho an'ireo filière tertiaire zany fa ho an'ny filière paramédical kosa zany dia 60 000 ariary ny saram-pianarana isam-bolana zay mbola azo lazaina ihany hoe mbola anisan'ny mirary ihany zay raha eo amin'ny sehatra ny fampianarana paramédicaux zany no resahana ankoatran'izay ny diplôme azo atao amin'ny prime dia misy ny DTS bac plus 2 ao aorianan'ny 2 taona ianarana dia misy ny licence bac plus 3 dia misy ny master 1 moa zany na bac plus 4 ao aorianan'ny 4 taona ianarana atao amin'ny prime